Razafy Madimo Charles, président-n'ny fivolan'ny tanora diocèse Moramanga. Misy zany ny antenimera izay tsy maintsy natao tamin'ity taona ity nandinihana hoe inona no asa pastoraly mety mifanaraka amin'izao zava-misy zao. Dia ny évangélisation moa zany nitoizana zany ny fitsidihanan'ny tanora sy ny fifampiresahana. Dia nisan'ny tena zava-dehibe moa zany dia fanomanana an'ilay andro maneran-tany tanora zany izay nafindra amin'ny fankalazana atao amin'ny fetin'i Jesoa Kristy mpanjaka. Dia iny zany isan'ny efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay amin'izao ary ny eveka moa efa nankatoa ary vonona ny ara-iasa aminay. Dia ankoatr'izay ihany koa mbola hiezaka hatrany mitady vahaolana amin'ny fahafahana manatanteraka an'ilay assemblée générale. Ny olona tanora angamba dia zavaiko anankiroa mazava ilay izy. Ny voalohany moa amin'ny ara-panahy zany. Amin'ny ara-panahy zany matetika ny tanora izay mila taitairina foana amin'ny resaka activité izay moa ny ilanantsika vovonan'ny tanora manahitaitra sy manampy ny tanora amin'izay sy resaka ara-panahy zay. Dia somary matoritory ny tanora raha vao tsisy ny activité, nefa ny activité matetika dia tsy maintsy mamory. Dia izay famorina olona izay nefa mifanohitra amin'ilay amiana ara-pahasalamana dia lasa sakasakana amin'ny fanatanterahana an'ilay asa pastoraly izay tokony atao. Ny faharoa dia ny mahakasika ny fiariana sy ny fianarana. Ny ao ny tanora izay mbola mianatra dia somary sahirana ny fianarana, eo koa ny fiariana moa dia tena tapaka tanteraka. Dia izay zany isan'ny tena ao anatin'ilay assemblée générale izay hoe ahoana ny ahafahana mikaroka vahaolana mba ahafahana manampy ny tanora, satria raha tsy timombana tsara milamina ny sain'ny tanora amin'io fianarana sy fiariana io dia tsy afaka ny hivelatra kokoa amin'izay zavatra hafa zany ny tanora. Mazava be angamba ny fanontaniana dia hoe ny tanjona moa zany dia hoe ny ampitombo fahamasinana ho an'ny tanora. Dia eo moa zany ny fitrandrahana trano hoe ahoana no ahafahana manampy ny tanora hatratrarana izay tanjona izay. Dia malalaka be da be moa zany ny sehatra, ao ny fikambanana masina, dia ao ny fampifondronana ny tanora mba hifantoka be kokoa any amin'ny fiangonana, satria tsisy afa-tsy ny fanarahan'Ian'i Jesoa Kristy ihany ny lalana sy fahamarinana ahafahana miaina ao anatin'izay fahamasinana izay. Voalohany hoe tokony miezaka ny fiangonana mampahafantatra sy ny kristianina rehetra, indrindra ny tanora, hoe tsy tokony ho diso fanantenana manoloana izao zavatra misy izao, satria maro ny tanora somary mihena ny fanantenana hoe hatraiza ny fiainantsika olombelona. Dia ny faharoa, tokony miezaka hatrany mitady ny vahaolana zany ahafahana manampy sy manakaiky ny kristiana, indrindra ny tanora zany, fa tsy tokony hiemotra mihitsy amin'ny manoloana zava-misy. Ao ny mety hoe famerana ny ara-pahasalamana, ny fotoana iangonana sy ny isan-karazany, dia mitady ny hevitra zany hoe manakaiky ny fiangonana hatrany. Izay hono isan'ny tanjona tamin'ny assemblée générale hoe manakaiky ny tanora arak'izay tratra zany mba tsy handiso fanantenana ny tanora, fa mbola eo Jesoa Kristy manampy antsika foana. JMJ raha hoe famaritana tsotsotra andro maneran-tany ho an'ny tanora, izy ny Pampalay Masina Jean Paul faharoa zany ampifondronana ny tanora, dia ny ezahana mba ahafahana zany hoe mampiangona ny tanora samy hafa fiaviana aloha voalohany. Dia ny faharoa indray hoe ny fanirahana ny tanora zany ho tokony andraikitra amin'ny tanora namany, dia hoe irahana ny tanora zany mba hitorony vaovao mafaly amin'ny tanora namany. Raha ny voka-tsoa sy ny fiainana zany dia ilay principe izay hita ankalazaina ao anatin'ny JMJ, satria misy moa ny famaritana, fa ny fanatanterahana dia misy an'ilay principe maromaro izay napetraka. Dia ao anatin'izay moa ilay hoe fifanankalozana amin'ny samy tanora, samy hafa loko, samy hafa fiaviana. Dia izay toe-tsaina izay zany ezahana iainana izay, fa tsy ho tazomina fotsiny, satria ianao mila mifanatona amin'ny tanora hafa izay miaraka aminao. Ankoatr'izay ny fibanjinana an'i Jesoa Kristy amin'ny adoration sy ny lalana soajany, dia fifantohana be da be kokoa zany hoe iza marina i Jesoa Kristy izay noantsika, dia aiza ny ahafahanao mitondra ny tenanao
ahafahanao manaradia anazy dia izay toriana any amin'ny tanora namana zany rehefa resy lahatra ianao zany hoe ianao aloha mandresy lahatra ny tenanao dia avy eo mitoriana any amin'ny namana tsy hoe handresy lahatra ny namana fa mitory an'i Jesoa Kristy amin'ny namana. Dia ny farany moa zany dia izay hoe mba hahamasina antsika rehetra dia mba hahatonga antsika rehetra olo-tsambatra sy olo-masina rehefa rahatr' izay rehefa nanao ny assemblée générale zay dia hita sy tsapa mihitsy fa misy hevitra tady tsy hifankahazo kely satria ny fiangonana mahafiangonana anazy dia izay manampy ny kristianina amin'ny sehatra finoana zany. Fa misy moa ny resaka sosialy zany dia ny fifanampiana ihany ho an'ny tanora kanefa ny tanora ndraindray dia miandrandra hoe ny fiangonana dia hanome asa sy hanome anampy azy amin'ny resaka fiariana. Dia izay aloha zany mila hoe ifampijerena hoe hatraiza mety ho marimaritra iraisana hifanampiany ny rotota zany ny andaliny sy ny ankilany amin'izay zavatra izay. Dia manarak'izay hoe samy manana ny toetany zany ny faritra tsirairay na dia ny diocèse iray ara dia tsy mitovy ny kolontsaina sy ny fiariana dia miezaka zany mampanaraka izay fiariana izay arakaraka ny faritra zany. Dia izay moa nodika an'ilay tamin'ny assemblée ilay hoe fifampiresahana mba ahafahana hoe tsy ny principe rehetra akory dia mitovy daholo fa arakaraka ny filana zany tsy hoe hatreto mety hoe andraikitry ny fiangonana amin'izay fiariana izay fa tsy hoe haka ohatra akaiky zany hoe tsy hoe ny fiangonana ny antoka ny fiveloman'ny tanora tsirairay avy fa manampy ny tanora zany mba tsy hiemotra mba ho tonga amin'izay tanjona izay. Ny afatra angamba dia hoe fisaorana be an'Andriamanitra aloha satria mbola afaka miaina ihany tsika indrindra hoe ny valanaretina Madagasikara izay isan'ny hoe afaka miaina ihany na dia eo ara zany valanaretina zany dia atao hoe fahasoavana lehibe zany ho antsika fahasoavana lehibe dia araraotina izay fahasoavana izay fa tsy avela ho very fotsiny. Dia manarak'izay koa nefany tsy tokony tsika hoe hanao baranahana amin'ny fiainana fa aseho mahatanora antsika hoe olona matotra zany mba hoe miezaka ny matotra rehefa mandray andraikitra. Dia ny fahatelo tokony hanana finoana hatranitsika sy fanantenana fa zanak'Andriamanitra isika nosoaviny hatranitsika dia tokony miezaka mametraka an'izay fanantenana izay amin'ny zavatra ataontsika rehetrarehetra. Dia ny farany ngambany dia hoe afatra fo izay napetraka izay dia tokony miezaka hatranitsika amin'ny fanampy zany arak'izay azo atao satria tsy mitovy. Mety misy zavatra mahasoa any aminao nefany tsy miasa ilay izy ao aminao dia mba ampita ao amin'ny hafa satria mety mahasoa ny hafa izay zavatra harenao aminao izay dia izay ny ilana n'ilay fifampizarana zany. Dia misaotra betsaka antsika rehetra ny aino dia makasitraka dia mirary soa antsika indray.